Pejim-baovao politika no entina amintsika manaraka. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny aritra 3 andro etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy ny fikaonandohan'ireo antoko politika mijoro ara-dalàna entina indrindra hanatsarana ireo lalàna maro samihafa mifandray amin'ny fifidianana izay iarahana amin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana. Ikaonandoha mandritra 3 andro eny amin'ny Carlton Anosy ireo antoko politika misy 570 mitsangana ara-pomba ofisialy manomboka imaraina eo nandritra ny lanonam-panokafana ofisialy dia nanamafy ny filohan'ny vaomeram-pirenena Maleotena misana ny fifidianana fa lalana iray izay entina manatsaratra ny fikarakarana fifidianana ho avy ny atrikasa izay andraisany antoko politika anjara ity. Ny fanatsarana ireo lalàna maro samihafa mifandraika amin'ny fifidianana no antom-pisiny ity atrikasa iarahana amin'ny programa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ity. Ahafahantsika mahazo maromaritry ny be sy ny maro ireo olona rehetrarehetra izay tompona andraikitra ao anatin'ny fifidianana satria tsy ny seny ihany ny tompona andraikitra fa ao ny fiarahamonim-pirenena, ao ny fiarahamonina politika, ao ny administration, ao ianareo mpanao gazety zany dia itsika rehetrarehetra no miara mieritreritra zany hoe inona ny tokony atao mba hanovatsika ny lalàna mifeny fifidianana. Ny zavatra misy ange dia be da be ny kritika nitranga tamin'ny fanakianana zany nitranga tamin'ny seny, tamin'ity seny ity sy ny seny rehetrarehetra tany aloha zany dia izay zavatra rehetrarehetra zay no avotratsika fa tsy etsika tsy relevé hoe reto daholo dia izy fa le olona rehetrarehetra izay mpandray anjara no mamerina izay zavatra tsy mahafapo azy dia iny no avotratsika ho document anankiray zany atolotsika ho an'ny fanjakana mahefa mba ahafahantsika mandroso anatina fifehezana fifidianana amin'ny anaty. Ho an'ny programan'ny firenena mikambana misana ny fampandrosoana kosa dia fametrahana fehidalàna mazava irosoana amin'ny fifidianana iken'ny rehetra no andrasana amin'ity atrikasa ity izany dia mba ahafahana mampivoatra ny fitovianjoan'ny vahoaka malagasy tsirairay.